dia amin'ny fifaliana lehibe indray a raha lasana bamalala no ianana amintsika amin'ity androany ity fotoana izay ahafahantsika indray a mifampahery ao anatin'ny tenin'andriamanitra ny voalohantena aloha dia izao maherezy ianao fa tenin'andriamanitra afaka hiainga afaka mpiainga ny fiainanao tenin'andriamanitra afaka mpahirinao tenin'andriamanitra afaka tena hitondra zavatra izay tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao ka androany a eno ny avatr'andriamanitra indray tsika amin'ny alana zao mpanompony zao dia raiso ny tenin'andriamanitra ny torohevitra aminao zany dia zao raiso ampinoana ny tenin'andriamanitra zavela andalo fotsiny dia avelao tena haniry ao anatinao mihitsy zany teny zany a mba tsy ho veromaina fotsiny a tsy handalo fotsiny a mba hitondra fahasoavana anao ianao io mihitsy ny tena tian'andriamanitra ho kasiana anatin'izany tenin'andriamanitra zany zany zay toerana misy anao androany dia mijanona kely aloha raha manam-potoana raha afaka hanana fotoana ianao mba enoy ny tenin'andriamanitra fa misy avatr'andriamanitra tiany ampitaina aminao a amin'ity androany ity noho ny fitiavanao ivavakantsika amin'izao fotoana zao jesosy misaotra anao satria noho ny fahasoavanao dia tafavoreto indray zay iaino ny feonao iaino ny teninao iaino ny afatrao jesosy io manolonanao ty mpanompo tsy mahasoa tsy manam-pahalalana ary votsavava fa manotoky sy manaiky kosa fa ny herinao masina no ikasika amin'ity androany ity fanainao masina no mba amin'ity androany ity ka ny teny rehetra zay hotoriny dia tsy teny avy amiko fa teny avy aminao tsy avy amin'ny heriko fa ianao anositra ary teo amin'ny obetam-piainam-pon'ny olo zany ikasika ny fon'ny olona zany ny devosiny satana kosa dia afatrao amin'ny raha anao tsy afaka nyelingelina izany teny zany tsy afaka hitsaingoka zay voafafy eto amin'ity androany ity fa ny vorehetra zay afafy androany dia amoa avo zato eny avokoa misaotra jesosy amen tena andriamanitra zay hojerentsika androany a dia izay hitantsika ato amin'ny bokin'ny mpanjaka faharoa toko fahefatra mpanjaka faharoa toko fahefatra ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito a ovakitsika amin'ny anaran'i jesosy ny nampitomboany elisa ny dilino ilay vehivavy maty vady eto zany dia mpanompon'andriamanitra elisa moa ilay nandimby any eli ary le nampiasain'andriamanitra mihoatra noho eli satria ilay nangataka anjarandroa zany hoe nangataka mihitsy zany izy ositra raha nanana ositra elia dia foadeo amin'izay azy mba nangatany ary dia nomen'andriamanitra azy zany satria natoky izy nino ary dia nampiasainy koa zany dia hojerentsika androany hoe tahaka ny ahoana zany fiainan'izany vehivavy izay efa manano tena maty vady a tsy dia nanana ianterana firy-tsony a fa mifanena tamin'izany mpanompon'andriamanitra elisa zany amin'ny anaran'i jesosy ary nisy vehivavy anankiray vady ny zanaky ny mpaminany nitarena tamin'ny elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao ary ianao malala fa natahotra ny jehovah andriamanitra ny mpanomponao nefa ny tompotrosa aka ny zanako mirahalahy ho andevony teto zany dia maty ny vadiny ty vehivavy ty vadina mpanompon'andriamanitra ny zavatra mahafinaritra koa dia izao ary etiko itenenantsika hoe anisan'ny tompontsoa antsika mivavaka foana nge zany raha lasana bamalala fa raha ianao no matahotra an'andriamanitra tsy adinon'andriamanitra zany mitananako afaka mangataka amin'andriamanitra mihitsy ny ankonanao any ariana any hoe tsarovony nandehanany raiky tonatranao davida dia tsaroan'andriamanitra foana isaky mitapanjaka anankiray izy dia zao foana nataony na dia tsy nety aza nataon'le mpanjaka zao ny teny hoe noho ny amin'ny davida mpanompoka eto zany dia noho ny amin'ny zay fanomponana nataonyity lehilahy ty noho ny amin'ny fahatorana an'andriamanitra nisy teo amin'ity lehilahy ty dia nanana fahefany nanana droany vady mba hangataka hoe tsarovy jereo aza velanao rery fa mba nandeha tamin'ny fahatorana n'andriamanitra ny mpanomponao teto zany dia nanana trosa ty raha matoty ary le trosa azo antoka fa tsy trosa kely satria izao mahatonga an'izy za miteny an'izany ny zana amin'ny rahalahy mihitsy no alain'le olona hanefana trosa ho atao andevo zany hoe azo antoka fa tsy vola 5,000 zany na vola 50 euro fa vola be matonga ny zanany mihitsy a ny anankiroa indray ho alaina ho atao andevo a hanefana trosa zao nefa ny zavatra mahafinaritra ity vavy ty na dia manamo tena azy na dia tsy manana ho aloha azy tsy manan-kaloha ny zavatra mahafinaritra dia zao ny rahan'andriamanitra ny mpanompo ny fanena tamin'ity vehivavy ity androany misy zao ten'andriamanitra ao ny rahan'andriamanitra ifanena aminao misy miolona mihaino an'ity fandarany ty amin'izao fotoana zao a eo amin'ny toeran'ity vehivavy ty mihitsy tsy manana nefana trosa nefa dia anana ny tompotrosa ary mety tena tompotrosa loza be mihitsy tahaka n'ity olotety ity olotety tsy nanaiky ny fampirarahana tsony fa ny fampirarahana nety aminy dia zao alaina ny zanak'ity vehivavy ty a ho atao andevo mety misy olona amin'izao fotoana zao mandalo zavatra ohatra zany mety tena trosa ara-bolany nananao fa mety zavatra hafa ihany koa fa misy zavatra tsy maintsy atrehanao amin'ity androany ity nefa anao tsy manana na inona hiatrehana an'izany tsy rery anefa ianao fa ity vehivavy ity nandalo teo ny tena kokoa nandalo teo ary betsaka ny olona nandalo teo fa ny zavatra mahafinaritra sambatra ny olona zay mandalo an'izany
fa mandalo eo amin'ny ihany koa ny fahasoavan'andriamanitra elia dia fahasoavan'andriamanitra nandehandeha elia dia olona nampiasain'andriamanitra ary androany a dia mba mifanena ihany koa ianao amin'izany fahasoavan'andriamanitra izany amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra zao zao ny teny Elisa ny dininy faharoa manao hoe dia hoy Elisa taminy inona ary no ataoko anao inona ny tianao ataoko ozy izy Jesosy mantsy any Bartimeo jamba rehefa nangataka io zay ry Jesosy zanaky Davida hoe mamindrafo amiko nitady fiantrana tamin'ny Bartimeo dia mba tady fiantrana tamin'ny Elisa ndraiky kosa ireto izy mianaka ireto ity vehivavy ity izay manano teny inona no tiako atao aminao inona no tianao ataoko aminao izy Jesosy mantsy any Bartimeo fa eto koa mba manontany Elisa amin'ity vehivavy ity hoe inona ary no tianao ataoko anao lazao amiko inona avy nanananao ao an-trano hitanao mampatsiahy antsika ny Jesosy a rehefa noana ny olona ny toroteny olona teo tendrombohitra dia noana tonga n'ireo tokony sakafoanana dia tsy navelan'i Jesosy ny ravahina ny olona fa zao teny Jesosy hovokisanyreto olona reto nanam-panahina ary Petera sy ry Jaona sy ny karazany hoe Jesosy a na dia vola taky ny ahoana aza ve dia ahafahana mety hamelona an'ity olona reto amoky an'reto olona reto ary aiza misy mpivarotra aiza no misy vola fa Jesosy lasana bavamalala sady tsy mila mpivarotra ny tsy mila vola fa Jesosy afaka mampisy ny tsy misy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray zany nge mahafinaritra antsika manompo an'Andriamanitra tsy voatery isy mpivarotra tsy voatery isy vola fa tsika velona alleloia tsy voatery isy mpivarotra tsy voatery isy vola fa voky reto olona reto olona tsy omby 5,000 zany hoe reto olona reto vatandela fotsiny 5,000 fa akoatra ny zaza mambehivavy za PDB zany olona teo mbola mihoatra ny 5,000 zao zavatra teny Jesosy tamin'izany fotoana zany inona no eny aminareo dia tadiditsika tsara nisy zazalahy anankiray namoaka mofo 5 dia azan-drano roa raha lasana bavamalala mofo 5 sy azan-drano roa inona moa zany mofo 5 sy azan-drano roa zany dia azo antoka fa vatsy nentin'ny lehilahy io ho anazy rery sakafo tokony ampo ana olona anankiray mofo 5 dia azan-drano roa azan-drano kely 5 dia mofo kely anankiroa zany hoe ration an'ity lehilahy kely anankiray ity fa zao no teny Jesosy hoe inona ny eny aminareo eto amiko tamin'ny alalan'ireo mofo 5 sy azan-drano roa ireo raha lasana bavamalala ireo no nikasihan'i Jesosy ireo no nisaorany an'Andriamanitra ireo no nasandrany an'Andriamanitra ary tamin'ny alalan'ireo no tovoziny ny serivenany olona fanahazo daholy tsisy niady voky zay lany zay lany olona rehetra no hoanina mbola nisy ambony roa folosopika zany hoe teto zany Jesosy dia zao tsy nitady zavatra lavitra tsy nitady mpivarotra tsy nitady vola fa zay tany an-tanan'ny olona zay teny ampera-tanan'ny olona reny no nampitomboly zany koa nataony Elisa teto ny teny nanao hoe inona avy ny anananao ao an-trano ity vehivavy ity dia nieritreritra mihitsy tsy manana nininona intsony ity vehivavy ity dia efa nieritreritra fa tsy afaka niainga anao nininona intsony ary efa mety niomana ho an'ny zanany rehefa nilefo tahaka antsika izay ho tokantrano amin'izao fotoana izao eo amin'ny fiainantsika jerena ohatrany tsy mahita nininona intsony mihitsy ianao amin'ny fiainanao inona ny ahafahako mivoaka amin'izao tsy misy tsy ahafahana mivoaka amin'izao fa androany tonga aminao ny tenin'Andriamanitra manontany hoe inona avy lazao amiko inona avy ny anananao ao an-tranao zao ny tenin'ny vehivavy manao hoe fora vehivavy ny ankizy vavinao tsy manana nininona tsisy nininonao ry Elisa mahantra nge zahay manano tena nge zahay tsy manam-bola volana ao an-tsaina satria trosany mila aloha afa-tsy ny teny afa-tsy zany hoe nisy zavatra ray ihany tao a tsy manana nininona ao an-trano afa-tsy tililo ray tavoara monjy tililo ray tavoara tsy fantatra zany na tavoahangy fay fa na tavoahangy atsasa na tavoahangy 2 litra na 2 litra na fanambola tavoahangy 5 litra ary zany rasana bavamalala mijanona ho tavoara ihany zany mijanona ho tsy havita nininona ihany zany ary matoy vehivavy tsy nitodika tamin'io tililo ray tavoara io dia sambatra fantany fa tsy havita nininona azo amidy io a za mieritreritra mihitsy hoe mety vatra tililo reto olo reto mety efa manana fanomezam-pahasoavana amin'ny fivarotana tililo reto olo reto fa nisy ambony kely tao izay efa nieritrretiny tsy havita nininona tsony izay efa nieritrretiny atao hipetraka ho souvenir sy izy hoe mba nivarotra ny tony ihany zay taloha fa tsy tapavoaka ny fiainana fa iny mihitsy nefa nytedaviny Elisa inona ny anananao an-tranao inona ny any aminao mila voakanao taka ny mofo 5 sy azan-drano roa inona ny any aminao fa amin'ny alalan'iny no anaovantsika depara vaovao hoy Elisa efa miteny vavy tsy manana fa tsy tililo tavoara ray monja tavoara ray tsy fantatra ndeha ataontsika hoe ohatrinona ny vidina tavoara ray
andeha ataosika amin'ny vola malagasy hoe 5 ariary vidy ny tavoara anankiray nitrosan'ity olo ty nefa tsy 5 ariary matombo zanany anankiroa alefa ao andefy de azo anjaka be deaibe nitrosa inona zay 5 ariary anefana trosa anankiray fa zao raha lasana bavamalala samy hafa ny diloilo ray tavoara eny ampelantanan'ny olona tsy manan'andriamanitra sy ny diloilo ray tavoara eo ampelantanan'ny olona mifanena amin'ny fahasoavan'andriamanitra samy hafa zay zao ny tenen'ny elisa hoe andeha mindra volany amin'ny namanao rehetra manodidina de vilany tsy misy zavatra nefa azo atao vitsy teto zany de ozy elisa mandehany ianao mindrana vilany de voalohany indrindra aza vilany misy zavatra tandremo sao de hoe vilany efa misy diloilo fa tsy mety fa andriamanitra lefa hitantsika de mila mitantsika madiodio amin'ny fitahiny ianao aza miaina amina zavatra efa misy zany hoe avany aman'olo ozy abrahama rehefa anika nomeny mpanjaka anankiray areny izy de zao nyteneny tsy andray amin'io ana de kely aza satria zao ndrao ianao ireare fa inaonona mpanan-karena fantatry abrahama angena lasana bavamalala fa nanomeny mpanjaka izy na tsy omeny mpanjaka jehova andriamanitra fa nao fanekena taminy fa ho ataony fitahina tokoa izy ho ataony ho rainy mino ange izy ho ataony be deaibe ny taranany teny-pikasana nomen'andriamanitra anao aza velanao voafafa ny ambonambona menak'olona zany ndanao izy elisa mindrana vilany zany hoe vilany indramona fa ho asiana zavatra tsy indramona fa tena omenanao aleloia satria retolo retike tsy nanana vilany tsony retolo retike tsy nanana vilany mety namidy ny taholy efa nieritrehtra izy atao inona tsony vilany aiza zay diloilo fa tsy maninona androany mety tsy nanana nofinofo tsony ianao teo amin'ny fiainanao mety tsy nanana nininona projet tsony ianao mety be deaibe amitsika ngeny tsy samino itsony be deaibe amitsika nge fa tsy sa manana misy amitsika zao mety manana mety manana garage de talotsika nanana tomobile fa zao efa ao ampahany le garage satria na ianao zay fa tsy mieritreritra ny anana tomobile tsony ravana malala mety namidinao ny armoiranao satria ianao efa mieritreritra tsy anana akanjony satria izy rehefa tena tapiko ty fiainako toy aiza tsony ny akanjo aminoko anreto armoirako reto aiza tsony ny mety tomobile ataoko ato anatin'ny garageko ato mety efa tena anatyroanao mihitsy efa tsy misy amitsika reto mieno efa tsy sa manana nofinofo tsony be da be nio raha mbola sa manana nofo ndry anerinany de ohatr' zao fa ianao efa tsy sa tsony manana fanirina satria fantatra fa tsy ho tateraka tsony zany retolo reto de tsy nanana vilany tsony mety efa namidy ny daholy ary tsy nanana vilany ngezany kosa tsy ny andrandra zavatra betsaka teo amin'ny fiainany fa androany tenin'andriamanitra indray anao mandala mindrana ny vilany rehetrarehetra amin'ny olona manodidina anao aleoka vilany tsy misy nininona zany aza mindrana vilany efa misy zavatra nao fa ndreo irearean'ny olona fa zany olo zany natafitany fiainanao fa ndana mindrana vilany tsy misy ininona ndana raisy daholo indray vereny raisina indramina daholo indray projet an'ireo olona rehetrarehetra manodidina anao reo ny vinaviny an'ireo olona rehetra manodidinao izay efa tsy sahanao nananana tsony misy olona zao manana eritreritranao trano akaikinao ao fa raisondray zany androany indrano zany vilany zany fa ho fenony zany halleloia dana mindram-bilany de vilany tsy misy nininona nefa aza atao vitsy eto koa zany de zao mindrana vilany ianao sady tsy misy nininona nefa aza atao vitsy zany hoe miandrandra ianao ozy elisa aza miandrandra ianao andray zavatra betsaka androany miandrandra ianao andray zavatra be deaibe amy tena aza atao vitsy rehefa aka ihany raha lasana bavana rehefa miaraka amin'andriamanitra ihany de zao saianao mibanjana zavatra angeza saianao manatena zavatra angeza saianao tena mitady zavatra angeza saianao miandry zavatra ngeza fa ny andriamanitsika ngeza ny tanany tsy mahay manome zavatra kely zany andriamanitra fa rehefa me andriamanitra de zavatra ngeza aza atao vitsy ozy izy ary rehefa tafiditra ianao de oka irindry mbaravarina ianao sy izy miralazanakao ary manidina am'zany vilany rehetra zany de atokany zay feno zany hoe zao zany ny afatra natondritra zao de tsy azonao ity zany misy vilany de itya misy an'lay diloilo ray tavoara monja le tenen'ny vehivavy hoe tsy misy nininao afa-tsy diloilo ray tavoara de iny diloilo ray tavoara iny zany le zay tonga eo le vilany ozy tena andriamanitra aza atao vitsy de araraka eo de feno ty vilany ty ny tavoara mbola ety any miraraka asiana vilany ray vaovao asiana vilany ray vaovao fa tsy mety lany ohatrandreny tsika mijery mpanao mazia reny fa andriamanitra raha lasana vavy malala mahay mihoatra no mpanao mazia tsy mety ritra tantara tena nisy ny ato tsy mety ritra ray tavoara mety tavoara atsasalitatra
fa ny volany 5 litatra mandeha gaga izy mianaka gaga izy teny mianaka tsy mety lany izy zany tsy mety lany izy zany aizany anakiray feny anakiray de alefasondray le kokoty alefasondray le vilany tany alefasondray le vilany ambatolamo alefasondray le ohatra zao fa ny atao amle tavoara ray montsy tsy mety lany raha lasana papamalala fahagagana zany fahagagana teo amin'izy telo mianaka zany ary fahagagana ho an'ny olona mpijery sy mpandinika baiboly hatram'izao fahagagana ho azy zany fahagagana ho anao hoe misy dililo tsy mety ritra dililo tsy tokony navita nininona tsony efa natao teny ny zorotrano fa nokasihan'ny mpanopon'andriamanitra nokasihan'ny fahasoavan'andriamanitra nokasihan'i jesosy tsotro zao fotsiny de nitombo lasa tsy nety ritra ny zavatra napalahelo teto de zao andiny fadimy manodina am'zany volazany izy de atokany zay rehetra fendro de niala teo aminy raha vehivavy ka nirindrim-baravarina mba amin'izy amin'ny rahalahy ary izy amin'ny rahalahy nitondra ny vilany eo aminy fa reniny kosa nanidina ny dililo midina ny dililo midina izy roa lahy mitatitra vilany fotsiny mitatitra vilany sady gaga hoay neny a tena normal ve zao zavatra zao to tsy mety tapitra le dililo alleloia tondra dililo andiny fahena ary noho ny feny ny vilany de hoy izy tamin'ny zanany hitondray vilany ray afako fa ho kosa reo tamin'ny tsy nisy vilany itsody ka de nitsahatra ny dililo teto zany nisy fampoazana kely zany hoe tain'andriamanitra any izy menakafo ohatry nisy zavatra nanenenana kely any hoe elizy efa nyteny aza atao vitsy nefa ohatry nita ihany hoe somary nataony vitsy satria le dililo mbola te hitohy raraka fa ny vilany hitatazana azy nefa tsy nisy tsondry ka ny dililo tsy avelan'andriamanitra ho very rehefa tsy misy hitatazana azy de mijanona ihany koa teo zany de zao tsy nisy famerana mihitsy teo tsy nametra mihitsy ny raha lasana babomalala ny tenin'andriamanitra hoe atao vilany folo ihany na atao vilany roapolo fa na mitondra vilany zato ianao na mitondra vilany arivo ianao ny dililo ray tavara tsy ritsy zany hoe niankina tamin'nyretolo reto na fahananta azy zay ny tiako tenenanao androany aza feranao ny fahefan'andriamanitra aza feranao ny zavatra azon'andriamanitra tao eo amin'ny fiainanao fa rehefa mangataka ianao de minoa fa afaka aminao zavatra ngeza eo amin'ny fiainanao andriamanitra androany tehitery tantara kely aminao zany zavatra zany nge raha lasany bamalala zavatra efa nitrangy zao mantsy zavatra nitrangy tsy misy tsony de nitsahatra ny fikorinan'le dililo tsy nisy dililo tsony satria nitatazana azy tsy misy tsony teto zany de niafatra ho atsika de zao rehefa hitodika amin'andriamanitra ianao de manana finoana ngezabe androany zany zao raha tonga aminao ny tenin'andriamanitra ianao efa tsy mety mino itsony ianao efa tsy mety miaingo itsony ny fononao dana indray ianao androany alaivonay ny vilany manodidina anao vereny foazinao anatinao ndray reny etaetanao misy projet tao anatinao zao zanao an'zao velomindray reny androany raha iso daholo ndray le dossier société efa saika misokafanao sy ny sisa de dao hoe tsika eo am' jesosy androany dana indramindray ny vilany ny olona rehetrarehetra ary aza atao vitsy manana projet lavitrezaka ianao manomboka androany manana ndray ianao projet lavitrezaka manomboka androany manana ndray ianao tena faniriny hitatana zavatra ngeza miaraka amin'andriamanitra zao ny zavatra nitranga de nitsahatra ny dililo ary avy raha vehivavy nilaza tamin'ny lan'andriamanitra ary kosa izy niteny zany le vehivavy hoe tapitra nge dililo toy izy elisa hoe mandehana reo nefa reo vilany efa nalainao reo ny azo natao androany raha vilany betsaka netinao na azo betsaka anao fa vilany fitsy netinao de fitsy ny azonao fa mandehana fa reo mandehana am'dio ny dililo de anefa nitrosany olona aminao ary zay sisa de ivelomanao sy ny zanako teto zany de zao le dililo ray tavoary tao atokantrano le tenen'le vehivavy hoe tsy manana nininina afa-tsy dililo ray tavoary montsy tamin'ny alalan'indra rasana bavimalala no nanafahana ny trosa ilay trosa be voafafan'lay dililo ray tavoary tsy le dililo ray tavoary fa ny ositra tao am'le mpanompon'andriamanitra nikasika an'izany dililo zany le kasika andriamanitra tao am'le dililo ny zava-dehibe ka nampitombo an'izany ary tsy mety ritra afaka nefatrosa izy menakavy kely afaka mbola ny velona azoko antoka fa mety niady hevitra izy reo takizay ry neny natao betsabetsaka le izy takizay ry izy am'rahalahy vilany be dehibe ny nalaitsika fa tsy maninony zany afaka nefan'andriamanitra ny trosanao zay eo ampilatananao androany te hiantso manokana antsika rehetrarehetra betsaka amintsika ny olona anaty olana anaty problème de rehefa anaty problème tsika de zao mieritreritra zavatra hoe zahako anan'olona trosa mila volako fa androany ny tenin'andriamanitra tonga aminao inona fotsiny misy ao tokantranonao voainga na ny resaka taman'olona
somary anatina fahasahiranana izy ireo fahasahiranana rahabola fahasahiranana leo amin'ny fiainana akapobeany de rehefa nentina mbavaka izy ireo de raha tena marina tokony angatabavaka mba hotain'andriamanitra amin'ny alalan'ny vola fa rehefa teony nandeha ny dinidinika de nijerena misy zavatra any amin'izy ireo nantany hoe inona ny any aminareo de jerena tokoa eo ampilatanan'retolo reto misy zavatra kay azo exploitena tsara afaka hitinambavaka tsara de tamin'ny alalan'izy zavatra avantage eo ampelantanana io tsy volany nangatahana fa io netinambavaka fa za de teny aminao fa misokatra ny fiainan'izany olo zany manomboka misokatra ny fiainan'izany olo zany amin'izao fotoan'izao tsy sahirana rahabolina le olona fa tsy volany olona tsy volany netinambavaka fa ny zavatra teo inona ny any ampelantananao anefa trosy retolo reto nantaniny elisa fotsiny inona no anananao ao atranonao ao any aminao iny misy zavatra azakivy zany ianao retsika ndrairay tsika de manana fomba fijery ohatrao fa androany sokafo ny masonao androany andriamanitra nokatra ny masonao de ahitanao androany fa misy zavatra eny aminao eny tsarotsika tsara ny lehilahy anankiray mpanorona n'zany atao hoe KFC Kentucky Fried Chicken zany hoe am'tanàna anankiray ao États-Unis ao Kentucky misy lehilahy anankiray miaramila moa izy io taloha de olona tsy de namokatra mihitsy izy de mpahandro ny asany de izy io nahay nahandro de nanana vola kely izy saiko izay na $20 izy zay de vidanany akoho de nendasiny tsara amin'ny fomba fanaovany azy mety ny marineny tsara na sy ny saosy tsara zany de nendasiny de namidiny tamin'ny olona manodidina de re olona reo ny voalinana le izy de nafantatra hoe tsara be izy de niantso olona hafa nanaparitaka an'iny de nanomboka nisy commande izy teo eo ihany de ny vola kely azony amin'iny ataony vidanany akoho ndray de nanendasany de zao amitsika miteny zao mahafantatra maneran-tany zany KFC zany maneran-tany tsinona ny zavatra nitranga io lehilahy io sahirana tamin'ny fiainana tsy nety tavavoaka tamin'ny fiainana tsy fantatra aloha na nivavaka io olona tsy nivavaka fa ny zavatra azoko antoka mety mba niantso an'andriamanitra olo tamin'izany fotoan'izany Jesosy tena sahirana fa ny zavatra teo ampelantanany fahaiza mahandro nanana spécialité momba ny fanendasana akoho fotsiny izy vola $20 teo aminy inona ny any aminao tena voaka ny $20 de mian'andriamanitra tolotsaina izy zao atao fa ty misy tantara anankiray tena misy tantaraiko anao fianakaviana teto andafy teto mbola eto moa zany am'izao fotoan'izao rehefa nijory vavolombelona de zao ny zavatra nitranga tanatina fahasahiranana rahabola be mihitsy izy menakavy kely tanatina fahasahiranana rahabola ary rehefa tanatina fahasahiranana rahabola de tsy nanam-bola fa tsy vola €1 azonao an-tsaina moa zany vola €1 vola vy boribory €1 zay ny teo ampelantanan'izy ireo mifandraisan-karama mbola ela tena anatina fahasahiranana vola €1 zany hoe vola eo amin'ny $4,000 eo zany am'izao fotoan'izao raha ohatrotra raha vadika vola malagasy vola $4,000 zany nefa ny ohatry saditiko mananjanaka vitsivitsy ry zareo zao ny zavatra nitranga eo am'izay zareo miadevitra ina ny atao am'ty vola €1 ty ividanana mofo ny mofo 90 centimes mahazo mofo ray zany io ho atsika mianakavy zao anefany napetraka ireo teo ambony latabatra io vola io de nivavaka izy ireo Jesosy io ny eo ampelantananay tahaka nyty tamin'ny andro ny Elisa ty io ny eo inona ny eo ampelantananao €1 ny eo ampelantanana vola $4,000 izay mahazo mofo anankiray zao ny teny efa nivavaka teo zareo Jesosy mehoery zay io ny eo ampelantananay fa zay matoky anao avy mivavaka teo zareo de zao zavatra nitranga mitolorana fanamasina saina le rempianakaviana ka izy manana fanomezam-pahasoavana mahandro manao sakafo teo izy mitolorana fanamasina saina ao anaty frigo ao jerevo misy atody vitsivitsy ao ohatra mbola manana menaka kely ianao ndao ndana mividy lafarine ray sachet ray kilao lafarine 70 centimes inonao tsara ty tantara tena nisy ampaherezako anao tsy tantarana olona any andafy fa tsy tantarana olona fa malagasy tena tantara tena nisy nalainy io vola lasa nividy lafarine 70 centimes de avy any le lafarine de nalaina le ambona atody nalaina ny ambona siramamy nalaina ny ambona menaka atao tokantrano natambatra teo de nivolavolaina de nanamboarana mofo de rehefa vita le mofo de navita be de be sy lafarine navita be de be navita tany amin'ny zato mofo de anomboka andeha hinana an'le mofo ry zareo nisy olona ny fampianso tamin'ny tampoka
de rehefa le fampiantso teo de nyresaka teo de sendra lasalasa le renympianakina tena zay nge mivarotra mofo e aty andafo moa tsy misy hoe mofo gasy raha manonaka mofo baolina de misy any toerana ivarotana zany fa mila mandeha amina toerana vitsivitsy fa sendra nyresaka teo de zay nge mivarotra mofo ohatr'zao e taitra le olona atao amin'ny telefony zany be ka eo amin'ny fanakaiky tanàna io any zareo mba hanatery zay ohatrinny to de name prix maimaika teo fotsiny hoe ohatra hoe 5 € le nankifolo hitondray zay sao de zao ohatr'zao teo meo ihany ny ainga n'ilay mpianakaviana de nanatitra n'le mofo teo de nalafo mofo 10 teo meo ihany ndray de nisy olona le olona ninana naparitaka tamina olona sasany lafo ny andro triny le mofo zato tsy ninana zareo naray ary fa zao izy tsy ninana fa le vola 1 € teo nivadika lasa 10 €, lasa 20 €. Le olona nividy teo indray nanome vola nividanana aingana indray lafarinina sy ny fitaovana rehetrarehetra de nanaovana mofo vaovao indray de navita be de efa miparitaka tamin'ny olona misy mivarotra mofo ohatr'zao tao anatin'ny ray andro iny sy ny ampitso sy ny afaka pitso manaraka an'iny raha lasana vavamalala nalaza teo amin'le tanàna mihitsy hoe mpivarotra mofo reto ndray tany nanao commande ny olona ary nagaga zavatra tena tsara tena tian'ny olona le izy tena ekonao fa le 1 € teo ampetratanany nividanana lafarinina 70 centimes nivadika 10 €, 20 €, 100 €. Za tena teneko anao fa tahin'Andriamanitra zany olo zany amin'izao fotoana izao. Tahin'Andriamanitra zany olo zany amin'izao fotoana izao satria nanino? Satria nisy diloilo tsy tetiritra intsony. Inona ny any ampelantananao androany? Ianao aza mitanondrika. Fa jereo fa tsy maintsy misy zavatra ny ampelantananao eny. Tsy maintsy misy zavatra ny aminao any. Mety misy rahalahy amin'izao fotoana izao tsy manana asa. Dia mitoloko ianao hoe Jesosy io tsy manana asa. Nefa ianao mety olona mahay manety. Mety manana talenta ianao. Inona ny any aminao eny? Fa inona no entintsika bavaka androany? Tsaroako nisy fianakaviana anankiray izay tafaresaka tamiko indray andro. Dia izy ireo tao anatina fahasahiranana be mihitsy. Boka ny trosa sady tanatina fahasahiranana. Fa zao ny zavatra rehefa nandeha nidinidinika, inona ny any aminao? Manana talenta ry zareo, manana fahaiza-manao. Produit kely izay ny zavatra ataondry zareo. Dia zao ny zavatra natao hoe andao anaove échantillon iny aho mantsy azy. Dia netiny avy any échantillon kely tamin'ny tavoahangy kely. Io produit io. Dia zao, tsaroako mihitsy tao anaty tomobily izay nivavaka tamin'izay dia netina mbavaka. Inona fotsiny ny any aminao? Dia netina mbavaka. Jesosy io. Tahaka ny mofo dimy sy hazan-drano loty. Amelona n'izy menakavy. Alleloia, zavatra ray tavoahangy. Netina mbavaka mitsofina rano. Fa za teny aminao. Fa amin'izao fotoana izao, efa miparitaka eny amin'ny grande surface zany. Izany produit an'izy menakavy. Efa mampiditra piasa. Tahin'Andriamanitra. Mahafinaritra zany. Zany angeny eo amin'i Jesosy inona fotsiny ny any ampelantananao? Inona ny any ampelantananao? Fa ny any ampelantananao ihany ny tahin'Andriamanitra anao. Androany mety misy anabavy nilozany vadiny. Dia hoe kivy tsy mahita lety, tsy mahita asa, nefa ianao olona mahay manjaitra. Raiso ny kofesy fanjaitranao. Fa hoentsika mbavaka iny androany. Za zany manentana mihitsy androany raha misy olona mino ny ten'Andriamanitra ity. Tsy manana ninina izy eo ampelantanany. Tsy afaka zavatra tsy manana iangana. Fa jereo fa tsy maintsy misy ao amin'ny tahaka ny trano manano teny ity, tsy maintsy misy ao aminao dililo ray tavoara-monjy. Inona ny ampelantananao eny? Fa amin'ny alalan'iny afaka hitahin'Andriamanitra ny fiainanao. Raha lasana vavamalala za androany vonona indray manomboka androany handray mesazy ho antsika izay mety manan-javatra hoentina mbavaka ianao. Inona ny ao ampelantananao? Mety misy trano kely fotsiny ao aminao, manana fanomezam-pahasoavana nefa ianao andao anokafantsika zany. Hôtely kely, fa andao tsy le hôtely kely ny ao an-tsainao. Fa nivavaka izay ho asandratsika anatin'ny tsofina rano. Fa ho isy diloilo tsy mety ritra intsony eo amin'ny fiainao. Miaraka amin'Andriamanitra dia zao finoana foana. Ao amin'Andriamanitra tsy afaka miala amina finoana mihitsy tsika. Ka ny finoana mila anananao androany dia ny finoana atao anatin'izy rehetra izy menakavy kely reto. Ndana fotsiny maka vilany aloha. Mandehana fotsiny maka vilany aloha. Aza atao vitsy, aza vilany, atao vilany tsy misy ninina. Fa ny vilany tsy misy ninina mihitsy no asiana zavatra amin'ity androany ity. Maherezy ianao, ny tomponbanao, tsy avelan'Andriamanitra rery zany ianao. Jereo fa eo manodidina anao efa misy zavatra efa nomanin'Andriamanitra efa ela. Ka afahanao miteny amin'ity androany ity hoe tsy manana ninina afa-tsy ity zavatra ray ity. Fa tadidio fa amin'ny alalan'iny zavatra ray iny. Amin'ny alalan'iny zavatra mety misy olona amin'izao fotoana izao tsy manana afa-tsy moto ohatry ny tsy zarizary zany eo tokantrano. Andao hoe tsika mbavaka iny moto anao iny, fa amin'ny alalan'iny dia isy dililo tsy mety hiditra isy vidy io. Dia afaka hividy moto ngezangeza ianao, afaka hividy tomobile ianao, dia hivarotra andreny ianao, dia ho tafavoaka ny fiainanao. Satria nahoana? Satria ianao matoky an'Andriamanitra. Androany dia amperinao manokana androany.
tsy tapidalaka le zany ianao ny olona miaraka amin'andriamanitra ra lasana babalana tsy manana fa 70 centime aza sisy eo amin'ny fiainany fakasihan'andriamanitra zany afaka olona mpanefoefo ianao afaka olona tafavoaka amin'ny fiainana ianao fa tafavoaka amin'ny fiainana amin'ny fitahian'andriamanitra ianao fa tsy tafavoaka amin'ny fiainana amin'ny fitahiana avy amin'ny devoly za te teny aminao androany teampahilanao fa zany tantara zany nge tantara efa hitantsika ihany koa zany any amin'ny mpanjaka voalohany efa tsy indre mandeha eny izy fa fahagagana momba zany diloilo zany sarobidy tamin'ny Israely zany diloilo zany ny diloilo zany koa dia endrika ositra zany misy mpanompon'andriamanitra amin'izao fotoana izao te handeha lavitra misy mpanompon'andriamanitra amin'izao fotoana izao teo ampiasain'andriamanitra nefany mieritreritra zany zany fa mbola tsy manana inona fahanamenga fa te amin'ny tany ianao androany inona fotsiny ny ao aminao ao mety ozy ianao hoe za rahalahy tena mety fahaizana tenin'andriamanitra mbola vitsivitsy ny atao amiko fa andao entina mba afaka zany fa raha ohatra ianao am'ty androany ity manana vision am'ty androany ity manana etaeta hoe za andriamanitra tena te androso ahako anefatrosa aminao andriamanitra tsika mila manefatrosa amin'andriamanitra fa andriamanitra ny ampitombo ary isy révélation tsy mety ritra tsony ao anatinao ao tsika mpanompon'andriamanitra nge tokony oatra zany tokony isan'andro dia misy miraraka foana amin'ny diloilo ao anatin'le tavoara anankiray le tsy manana fatsiny ianao fa amin'ny alalan'iny no amikisanao olona tsy omby 10,000 amin'ny alalan'ny ositrany aminao amin'ny alalan'ny révélation amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra zay aloka ny vavanao mpitondrain'andriamanitra anao ka dia mahereza fa tatoko nisy vehivavy anankiray zay efa manano tena mpitondra tena zay efa tsy nanako hanina tsondry fa zao mbola naseny elisandreo nanao mofo tam'le koba kely sy le diloilo kely efa teo am-pelantanana miaraka amin'andriamanitra mila mahafoy ianao inona ny any aminao any manana fatanorano ianao am'izao fotoana izao manana hery mbola manana hery ianao eto any-poy an'andriamanitra reny androandra lasana bavimalala misy andriamanitra tena te ampitombony eo am-pelantananao misy andriamanitra tena te hitany fiainanao ary misy andriamanitra tsy te hanidy lalana eo aminao zany fa ninonina lalana ny dininy devoly teo amin'ny fiainantsika andriamanitra rehefa manokana tsy misy marindrina tsony tsy ho ritrany ny diloilo amin'ny tavoaranao tsy ho ritrany ny diloilo ao atokantranonao ao fa ianao lefa seka zarizary io indrindra no ataon'andriamanitra ho fitahiana ao amin'ny manodidina ty vehivavy ity reto izy teny mianakreto dia zao efa nijeren'ny olona akaiky ny fiainana hoe poti fa kahaka ny olona lasa grossiste na diloilo reto olona reto satria nahoana satria sady natoka ny mpanompon'andriamanitra no nanam-ponoana n'andriamanitra dia zao ataovy tahaka ny Maria ilay niteny tamin'ny mpianatra manao hoe ataovy izay asiany atao androany andotsika hivavaka dia andao tena etsika mbavaka zany fiainantsika zany dia manana toky ianao fa hain'andriamanitra tao hain'andriamanitra tao ny mampikorina tsisy fetra intsony ny diloilo aminao inona ny eo am-pelantananao andao hiainga amin'io tsika mety miainga amina zavatra kely ianao fa tadidio fa miara-miainga amin'andriamanitra ianao andriamanitra na hitahantsika tsirairay avy azakivy misy zavatra ao atokantranonao misy zavatra eny aminao eny afaka ho tafita ny fiainanao afaka hiainga indray ny fiainanao tsy tapitra zany ny fiainanao tsy resy zany ianao fa misy zavatra reo zavatra eo aminao reo ihany avoay reo fa reo ny etsika mbavaka mandefa sary message inona ny eny aminao fa zay vony nitondram-bavaka anao dia ho hitanao zany diloilo tsy mety ritra izany anapaka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia mametraka ny mandra-peona amintsika fiadanany tompony anapaka ny amintsika tsirairay avy any dia matoky fanakasika anao zany tenin'andriamanitra zany ary dia miano foana ny akiradio afaka enonao tenin'andriamanitra eto foantsika raha mbola sy tonga jesosy dia fankahita eto foantsika dia mahereza azakivy aza mitanondrika fa misy diloilo atolotr'andriamanitra anao afaka ny tsy ho ritra tsony fa avoaizany aminao fa olona tahian'andriamanitra ianao olona tahian'andriamanitra ianao mahereza tompombatsika aleloia amen